fomba fieritreretantsika miaraka amin'Andriamanitra. Noho izany dia mila fetsika amin'ireo fomba fijery sy fieritreretana reo satria reo tena pozina anankiray manimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Rehefa mijery olona anankiray ianao zao na tena feno vavaka be ary ianao ohatra ka sainga fankahita masina aminao le olona rehefa tsy neravanao ohatra dia jereo fa manomboka tesitra eo tsy miomana tsara izy ianao hoe na misy ao an-trano ohatra hoe mametraka fanontaniana dia tsisy mamaly dia tesitra ianao satria zay mihitsy zay le planiny devoly dia tiako tenenao anatin'izay hoe mila fetsika amin'ireo fomba fijerytsika ireo so fieritreretana miaraka amin'Andriamanitra dia zavatra tena mampanontany ny olona dia ny fieritreretana. Hitanareo ohatranay zao hoe vao mandeha telefona zao ohatra vadinao ohatra dia manery ilay izy dia lasa mivoaka izy ohatra nefa ianao eo dia tonga dia zavatra sainao anatinao hoe maninona tsy tia mino ohatranay tonga dia an'ilay izy mahagaga tsy mba zavatra tsara foana fa tsy maintsy ratsy aloha ka rehefa azavaina aminao le izy dia zay vao vadika tsara zany hoe tsika zany mila maino hoe fa maninona raha ohatran'izany no tenana. Raha misy olona zao ohatra hoe olona anankiroa miresaka dia mandalo dia miditra ianao ohatra dia ny zavatra ao anatin'ny sainao voalohany dia tonga dia nangina ilay olona dia tonga dia izy ianao hoe tonga dia fosamangamba tanareo vetivety be le ratsy tonga dia mitsofoka ao anatin'ny saintsika nole tsara dia io nefa mandrava zavatra be lehibe eo amin'ny fiainantsika mandrava fifantohana mandrava fiombonana fa zao mila manapa-kevitsika hoe Jesosy Jesosy za tsy maintsy manapa-kevitra ny androso dia zay ny zavatra tiako zarenantsika androany hoe andaotsika hianatra ohatrany hoe tsy mora mandeha zavatra ratsy fa mora mandeha zavatra tsara. Misy teny Jesosy zay hoe mivoatsara ozy izy tsy mety mambo ratsy ary mivoaratsy ozy izy tsy mety mambo voatsara. Tanareo izy zany hoe rehefa ratsy ao anatin'ny fony olona dia tsy mety mandeha zavatra tsara zany mihitsy ny olona fa rehefa tsara ny ao anatin'ny olona ka raha mahita zavatra ratsy ary izy dia tsara foana ny fahitana iny dia izy efa tenena hoe mangalika anao ngeny izy zany ve zany mety hoe voatsara tsy mety mandray voaratsy dia io nefa no tohatra tena mikoto be mihitsy io satria eo mahatonga ny ady eo mahatonga ny tsy fifandraisana ara-po eo zanaka sy ray aman-dreny raha vao misy zavatra zao ary io tena zanaka sy ray aman-dreny mihitsy satria jereo fa raha vao teny mahery ohatra ny zanakao dia tonga dia tsy zakanao raha vao teny mahitsy ohatra ny zanakao dia lazainao fankena hoe manivaly tsy zakanao fa nefa raha vao mila mivelona ny teranao zanaka ay sotra ay tenena foa za tena azo tenenina mihitsy tena tenena za tena olona tena misokatra za tenanao misokatra io tena azo tenenina fa zao vadinao tenenao na ny zanakao no ny teny mahitsy anao fa tonga dia tsy zakanao zany satria ohatra ny ozina mihitsy vele izy sa ino tsaiko fa tena nandinika mihitsy alina hoe way maninona moa rehefa ity lehilahy ty no miteny anahy dia ohatra miketrona ihany indraindray hoe zay mihitsy hoe fahitanao azy tsy maintsy misy zavatra kely na efa hoe metsotra ary fa tsy maintsy misy kely foana kanefa rehefa ny olona nivelany ianao ohatra ny anina ohatra ny nasikasika fiteny zany ay tena merci kia azoko mihitsiny ao fa tena
satria ny ao atokantrano dia hoentiny devoly tsy ahita fitsarany zany. Zay dia ataovy eo anatin'ny saintsika. Dia zay ilay mahatonga na nyteny tamin'ny voalohany teo hoe andao hiara-handroso. Andao handroso satria rehefa misy zavatra fantatrao hoe ito ane tena hanapotika ny tokantranoko hoe dia maninona raha mandefitra kely no? Maninona raha iza moa tsy misaina ny asony tokantranony zany? Iza ray aman-dreny tsy mieritreritra ny asony zanany zany? Kanefa efa fantatritsika fa ao anaty korotana dia tsisy fitsarana, tsisy ninina, dia maninona tsika raha mandefitra kely dia misaina hoe Jesosy noho ny amin'ilay korotana, noho ny amin'ilay zao dia aloha andamina. Dia izay ilay tiako tenenanao hoe mila mifehy fijery ny fieritreretana miaraka amin'Andriamanitra. Mila saintsika isanandro fa ny planiny devoly tsy tonga fifaliana ho antsika izany. Tsy tonga izy tsy soratra izany ao anaty baiboly hoe tonga izy hitondra fihavanana ao an-trano fozy izy, tonga izy hamotika ozy izy, hamono, handrava. Zao ozy Jesosy ny tonga hanome fiainana. Rehefa fantatritsika izay fahamarinana izay dia tokony mailontsika hoe raha tena fanamasina marina moa no ato anatiko, maninona ny tsy maintsy korotana foana no entiko. Azonareo lay izy satria zao ny devoly ozy izy teo andrava sy hamotika foana, fa isika mila mandray fanapa-kevitra hoe za tsy maintsy mampianatra ny sitrapon'Andriamanitra itsika mahalala. Raha ohatra zao ka misy proposition hoe zao ao anatin'ny tapataona na herintaona ary dia miasa ohatran'izao ianao dia mivoaka ana dia mifoha maraina be dia ohatr'izao dia azahoanao vola anatsony akonanao. Tsisy ray mpianakaviana handefitra amin'izany fa tsy maintsy hitsangana izy dia anao an'izay. Na mafy aminy ary io zavatra io na marary io satria amelona an'ireto akonana. Tsisy ray mpianakaviana fa tsy maintsy izy hitsangana anao izay mety eo amin'ny asa aman-draharahantsika rehetrarehetra. Tsika nge tsy dia tena hoe tena tsika manana an' Jesosy dia hoe aleloia ihany amin'ny asantsika inona fa tsika mba te ho atoro-mbo fandriana mafana koa, mba tsy te hivoaboaka maraina, mba tsy te inona fa nohony amin'izay fitadiavana izay tsy azontsika laviny izany. Dia jereo fa tsy maintsy mitsangana tsika, tsy maintsy mandeha tsika noho ny amin'ny fitiavantsika n'ireto akonantsika ireto. Dia nefany jereo tsara raha Andriamanitra no miteny hoe ao anatin'ny fiainantsika fampianantsika ny sitrapon'Andriamanitra ny hampisy fiadanana ny ohatrano dia maninona tsy tanteraka mihitsy izay zavatra izay. Nefa ny olona rehetrarehetra samy misaina daholo hampisy fiadanana ny ao an-tokantrano. Tanareo misy zavatra tsy normaly lao satria raha vao zavatra avy amin'Andriamanitra dia ny devoly tsy maintsy anakorotana. Jereo nareo zao Maria renin'i Jesosy dia nahalala an'i Jesosy tsara mihitsy izy ka na somary mafy aza ilay teny, iny zao ilay teny tsy zakantsika iny, fa ninona moa zasy ianao raha vehivavy ozy izy indrindra teo imason'olona. Fa zao izy Maria ataovy izay asainy ataonareo. Izany hoe tsy niraisiny ilay teny marary fa niraisiny ilay fahasoavana ao amin'i Jesosy. Indraindray tsika tsy maintsy ilay teny marary foana niraisitsika na ilay zavatra tsy tiantsika fa tsy ilay avy amin'i Jesosy. Inona ilay avy amin'i Jesosy? Ataovy izay asainy ataonareo. Raha ohatra tia Maria ity ka bebe fo dia tsisy ilay divay mivadika rano, tsisy ilay rano mivadika ho divay, tsisy. Fa ozy izy Maria hoe tanareo tsisy fanazavana. Ianao ve zanako ihany ianao, na tiana na tsy tiana Jesosy ianao, fa na izany ara sy volana ianao tato anatin'ny kiboko, marary ihany ny tena, nofo ihany ny tena. Haitsika mihitsy izay proverbe Antananarivo izay, nofo ihany ny tena, marary ihany ny tena, na dia zany ary mba tokony kosa hisy fahendrena. Ianao tena olona ianao ve olon'Andriamanitra manafana masina tsisy fahendrena, tokony misy fahendrena ahaizana miteny. Mila endry rehefa mba miresaka amin'olona fa tsy tonga dia manitsinitsy be ohatr'izany. Izany daholo ny zavatra tena velona ao anatintsika ao rehefa misy zavatra mitranga. Fa tia renim-pianakaviana anankiray ity tonga dia ozy izy ohatrany hoe
ohatra ny tetena izy hoe tsisy iraraiko an'izany teninao izany fa ianao ary fantatro fa olona mahay mamadika ny rano tonga divaiko. Ny tena olana nge mila reglena koa indraindray tsy tena fantatritsika loatra Jesosy. Hoe iza tokoa moa izany Jesosy tompontsika io, izay mahatonga antsika tsy mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa ity Maria ity tena nafantatra izy. Hoe ka io Jesosy tanareo niala amin'ny fahazarana. Sasany tezainy tao an-tranony tao niara-nonina taminy tao fa tsisy fahazarana mihitsy ka miaraka amin'ny Jesosy tsisy fahazarana izany. Ka za zatra manompo. Ka za zatra zao fa rehefa za miplasin' izany Jesosy izany dia ambony izy dia ambony foana. Dia izay no natafavoaka an'ity Maria ity. Ao anaty Baiboly tsy nisy fahadisoana mihitsy ny soratana nataon'i Maria. I Maria dia tena olona tena nisy an'izao. Fa tena fatany tsara ny toerana nisy anazy. Dia fatany tsara ny olona niaraka taminy. Dia hainy tsara no nitondra tena niaraka tamin'i Jesosy. Dia jereo fa nahomby foana izy tamin'ny fotoana rehetrarehetra. Amen. Ka tena ataony devoly dia manokatra ny masotsika izy ahita izay zavatra tsy mety ataon'ny olona. Izay tena spesialiteany. Raha vao misy olona zao eo na nanao tsara anao tena na mivavaka ho nisy problème ianao ohatra dia nisy namanao mivavaka ho anao dia toetrany hoe tonga dia teo dia valy fa raha manao fahadisoana ny olona iny fa ilay zavatra ngeza be mivaly teo amin'ny fiainanao adinonao fa ilay teny kely naratra nataon'ny olona iny tadidinao dia izao tsy miresaka amin'ny intsony ianao rapitso. Tanareo le izay spesialiteany devoly manokatra amin'ny masom-panahintsika hijery ny faratsiany ao an-trano. Inona jereo zao ny zanako, jereo vadiko, io nge zao za nga tiany io mihitsy. Adinontsika hoe nampakatra antsika teo amin'ny altarany izy ireo tsy izy ireo moa zany fa izy. Ireo zanakitsika ireo tena hoe menaky ny aina fa zao raha vao misy tsy mety ataon'ireo olona ireo va dia manjanaka dia tonga dia le ratsy ny hitantsika voalohany mpamalivaly zao io nga tianahy dia zao nefany tena devoly tonga izy andrava amodika an'izany atao hoe fitiavany zanaka sy ny ray aman-dreny izany. Dia zao ny zavatra ataony voalohany ataony tezitra amin'ny zanakao ianao dia hiteniteny foana amin'izay anozina amin'izay rehefa avy eo nefa ny ao anatiny ao ambadika iny ozina iny mipetraka iny. Zanaka tsy tia ray aman-dreny teraha hita ka tsy ho teraka nga tsanambady nga dia mandeha daholo zao teniteny foana rehetrarehetra izao hatramin'izany raha vitantsika hoe raha ho avy Jesosy dia efa miomana ny overy. Satria zao ampitenitenen'ny devoly satria izay tenitenentsika dia miantry ireny satria ray aman-drenitsika. Fa manomboka izao aza atao mahita na manao zavatra ratsy ara na manao zavatra tianao dia zao mivavaha fotsiny. Mivavaha dia apetrao amin'ny Jesosy ny adinao dia zao tsofirany foana ry zareo. Ianao dia zazahendry. Io indray aloha dia tsy maintsy tafavoaka io ty tokantrano ty tsy mivarina ny akady izany fa raha mbola eto izay sy Jesosy dia tsy makaizy izany io fa mety io tonga any amin'ny destination finale io. Amen. Ny tena ataony devoly dia manokatra masotsika izy ahita izay tsy mety ataony fa tokony isaina tsara antsika hoe rehefa feno fifandraisana amin'ny fanamasintsika dia tokony hijery tsara ao anatin'ny olona. Izany zao tokony hianarantsika hoe za Jesosy mba hijery izay fahatsarana ao anatin'ny olona koa. Mitsaintsaintsika hoe inona ny tsara nataon'ny olona ao anatiny ianao ilay akala be an'ilay ao an-trano iny ilay hiakatra be iny dia jereo ilay tsara nataony. Inona moa izany ny tsara mahay zavatra tsara ihany izy ity fa ohatran'ny nisy korotana kely dia izay no tonga azy lasa ohatran'ny nanao zavatra tsy dia nety loatra. Amen. Dia izay ilay izy izay dia ny devoly ozy izy averika any manao izy izay anisy zavatra ratsy hijery zavatra ratsy eo amin'ny masika dia rehefa avy eo tsika dia maloto fo be. Dia eny fa tsy haiko nareo fa na zanakao na vadinao dia tsy tianao mihitsy rehefa tratran'izay loto-po izay ianao
dia saina dia inona ny zavatra mitranga rehefa avy eo miteny amin'izay ianao hoe maratra. Dia iny ratra iny nefany lasa ohatrany hoe ratra nentina hatrany tokantrano. Dia entina ny tokantrano koa dia zange olona maratra tsy nahita fitiavana hatrany tokantrano. Ianao no te hinan-kinam-ponaniko. Tsy izany fa izaho manko izany zavatra teneniko izany. Za tena niteny an'izany misy tao ohatrany izaho olona zange eo maratra nefa toaka kenao no te handratra tenako mijereva lalana tsara oziny ao an-trano dia tsy mianjera dia tsy maratra. Amen. Tanao itsika izany mila mitsabo atsika fa tsy hoe lasa fierté atsika izany hoe tsika maratra izany. Io ka izy io manko olona dia faly ery izy io manko olona maratra manko izy io dia naratra mihitsy izy io hatrany amin'ny ray aman-dreniny hatrany amin'ny toko dia maratra dia zao azonareo le izy fa ianao toko mijery ny sitrapon'Andriamanitra hoe fa inona ny antony mamparatra anahy. Fa maninona moa ty izaho ty maratra fa ngala ratra tsy azo tsaboana mihitsy. Amen. Fa itsika tsy misokatra amin'ny masontsika dia zao maratra ianao dia mandratra koa ianao dia maratra indray koa ny zanakao dia any hatrany dia malaza mihitsy hoe taranaka maratra ireo. Fa izany zavatra izany nefa tokony stopy amin'izay satria dia volo mahatonga an'izany. Dia volo manokatra ny masontsika hita ny faratsiana eny amin'ny olona dia iny ny tazomintsika ao anatin'ny fotsika dia mitondra ratra ho atsika ilay izy. Fa ianao rehefa manana ny fanahy masina dia izao lasa hafa ny fomba fijerinao, hafa ny fomba fisainanao, tsy mahitanao maratra izany ianao fa mahitanao ianao olona salama tsara ra-panahy tena miakatra ny an-danitra velona mihitsy rehefa tonga Jesosy. Amen. Jereo tsara fa ianao indraindray milaza fa tsy zakako ny ohatr'izao. Tsy ianao iny tsy mazaka iny fa ny devoly io mampirisika anao io hoe tsy zakanao izany. Tsy mety amin'ny sofinao mihainao an'izany. Fa raha ianao rehefa mandininga eteny rehefa tena le feno ny fanahy masina ireny ianao ka ohatrany hoe misy olona ohatrany hoe vadinao zao na ny zanakao ohatra hoe miteny marary ianao dia ozy izy ny devoly tsy zakanao izany. Dia ianao tena zaka fa rehefa miaraka amin'ny fanahy masina eny azoko mihitsy fa mba tezitra kosa iziko za koa ary manao anazy ohatr'izany indraindray. Hay izany ohatran'izany rehefa le ataoko ireny dia marary kay ilay izy. Dia tsy hanao an'izany amin'ny vadiko intsony fa hay kay marary ilay izy. Izany ny olona manana amin'ny fanahy masina hafa mihitsy ny fomba fandraisany zavatra. Dia ianao indraindray mieritreritra hoe za tsy zakako ny ohatr'izao. Tsy ianao tsy mahazaka an'izany ny devoly. Ny devoly no mampirisika anao ataovy izao. Rehefa misy zavatra hitanao fa tsy mety mbola isihana ihany satria maninona ampirisihan'ny devoly. Ianao nge tsy te hanao zavatra ratsy izany. Tsisy olona izany ka hiteny amin'ny tenany hoe za dia nateraka ny ho ratsy. Tsisy olona hiteny an'izany olona daly izany. Fa raha olona ary saina tsara dia te ho tsara daholo. Olona tsara anehoan'Andriamanitra amin'ny fahatsarany, zanak'Andriamanitra nandray an'i Jesosy miteny teny tsy fantatra indraindray rehetrarehetra mandeha tena izany ny faniriana be. Fa rehefa tonga ny devoly dia mamadika an'ilay tena mametraka ny identitény. Hitanareo izay mahatonga antsika manova izay ratsy ao anatintsika hidiran'ilay fahatsarana ao anatintsika satria ny olona efa voaozina ny ho ratsy. Satria ota ny torotoronina ota. Dia izao rehefa tonga Jesosy dia te hametraka ny identitény ao anatintsika izy dia manomboka izao ianao dia mila manova ny fomba fijerinao hoe za rehefa miteny dia tsy mandainga tsotra satria mbola le adama taloha elany atao anaty otany ao anatinao. Dia rehefa tonga Jesosy hanananao fiainana dia hovainao daholo izay zavatra tsy mety rehetrarehetra ao anatinao. Dia ianao malala fa mandainga nefa lazainao fa tsy nandainga ianao. Nefa ianao mahafantatra mihitsy fa nandainga ianao. Tanareo izy miziriziry izany le mametraka ny azy koa ny devoly hoe tandainga ianao ka izany mihitsy ianao. Jesosy nefa izy efa te hampiditra anao hoe tsy izany intsony ianao fa efa zanako ianao. Azonareo ilay izy dia ohatr'izay izao ny fiainana izao hoe rehefa hoe vinanto sy rafozana dia tsy maintsy misy distance fa tsisy an'izany ohatry ny zanako naterako izany. Fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia izao dia
isoan'andriamanitra mihitsy zany fa tsisy an'izany finantsy zany fa rehefa vadiny zanakao io dia ohatry ny zanakao azonareo le izy fa remarkeo tsara fa hafa ny fomba fiteninao rehefa tena zanakao zany nanana n'le izy amin'izay azo dia lasa manana izay fampianarana izay satria iainako le izy rehefa ao anatinao le izy dia ohatry ny tsy tianao izany foana raha vao hoe fa nohatra amin'ny hevitrao hoe inona indray zany tiany atao izany maninona izy io tena mety hanodinodina zay ty zanako ty mihitsy inona hony fa zao rehefa mandiny tena ianao dia hoe ay ve za ohatra izany hoe ay ty ratsy saina be kay dia eo ianao dia miverina any amin'i Jesosy hoe za kosa Jesosy tsy mba hampahory an'ity zanak'olona ity fa za Jesosy hitondra fiainana tsisy an'izany vinanto sy rafozana zany rehefa miaraka amin'i Jesosy fa rehefa miaraka amin'i Jesosy zanakao itsio ampiavana izy ohatra ny zanakao fa itsika ny tonga dia mandray devoly fa tsy itsika ny tonga dia mandray distance hoe tsy nateraka io ka io tsy nateraka io rino nateraka dia any amin'ny zanakao nefa anao vitanao mihitsy miteny ny zavatra rehetrarehetra zao tata ty fa any aminy mety satria mitandrina oly hitanareo le fiainana fiaino fiatsaram-bela tsy nefany akonanao ihany ho zanaky ny reniny ny zavikelinao na dada ny zavikelinao dia jereo nge le fahadisoana be tabe ataony devoly eo amin'ny fiainantsika misy fahadisoana be tabe dia misy ny vinanto efa nateraka mihitsy soty rafozana zany dia rehefa tonga amin'ny rafozany dia efa zay petrapetraka tsara aloha fa sao dia hitanareo na tsy manao ninina ary le olona dia efa misy zavatra efa lomorina efa napetraky ny devoly tao dia tena zay foana mihitsiny indrindrindrindra moa fa raha nisy diso kely zay mihitsy ny any efa nitandremako hatramin'izay dia teny aminao ho any an-danitra ngetsika tena rehefa fantatrao tsara hoe hoaiza ianao dia tena vitanao no mitondra ny tongotrao io manisa vitsika vao mihetsika hoe tena bus makany an-danitra ve ty andanako ty sa makaiza fa teny amintsika hoe ny fihevitry ny devoly dia amotika atsika foana dia ohatr'izay le izy mahita lazaina foana tsika mivady zaho tsy miteny aminao hoe tsy miantra le izy fa le izy ake tena ataony zareo tena miteny marary ry zareo tena mafy le zavatra to ampitondrainy atsika fa zao mijerevany Jesosy foana sadraka sy mesaka sy abedina gonge tena niditra tany anatin'ny laforo tsy hoe nyresahana fotsiny dia tonga dia hoe nisy azavana be dia maty ny jiro dia tapaka le laforo tsy izany ny zava-nisy fa tena miantra le izy ohatran'io miantra amintsika io tena miantra mihitsy le izy reniny ainao sy ny vatanao sy hatrany anaty kitrokelinao hoe maharary fa zao rehefa mijery Jesosy ianao dia manomboka miova ny fomba fijerinao olona tsara reto fa tsy ampy olona nitondram-bavaka dia zao izy le tsara za tsy nitondram-bavaka ny reto dia zay no navoany reto tena zao reto tena zao hitanareo mianatra mijery tsara aza vela ianao ny andratra ny tenanao foana rehefa anina dia maratra tsisy fiafaranany azonao sitranina tsara zany ratra zany rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao rehefa mandinika dia ny tena marina zany ny devoly ny tena mandratra atsika fa tsy ireo olona manodidina atsika ireo satria ampianarina ianao tsy zakanao zany tsy mety aminao zany tsy mety amin'ny fahasalamanao zany teny marary zany tsy mety amin'izao zany fa rehefa ozy izy ianao hoe inona moa tsy nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana inona moa ny zavatra ny tenenin' Jesosy tsy afaka hiantsoko azy ka maly ahy izy fa rehefa raisinao ho fahamarinana le marary dia tena marary iny fa rehefa raisinao ho tsy fahamarinana iny zareo rehefa misy olona mijoro vavolombelona ireny nge tsy nanaiky ho didina tsy nanaiky misy izay tsy manaiky izay meno hoe vavolombelona tsara rehefa meno fa misy zavatra ke amin'ireny dia jereo fa rehefa tsy nanaiky ry zareo dia tena tsy natao an'le izy tokoa
itanao misy zavatra mila tsekenao mihitsy hoe tsy manaiky an'izany tsy mino an'izany tsy misaina an'izany satria midevoly eo efa mandefa ny bitsoka rehetrarehetra mihitsy. Ianao dia olona faible, ianao dia olona natsoina ny ho resy. Dia iny amin'izay resy zay moa mahantrako, zay tena fitenjigina moa ianao, boribory lavalava kare tsy haintsona inona fiteninao anao. Dia ozy ny devoly zany mihitsy ianao ka tena zany. Dia iny dia maratra amin'izay dia mitomany amin'izay sanga momba reny inona fa mba miteraka fotsiny fa ohatry ny reny tsy niteraka efa manozona an'ilay zaza ianao io ohatra ny olona tsy satria rehefa tsy niteraka anao milasa zany ny ankizy. Teny aminao hoe ny devoly nge tena ratsy saina te hamotika ny taranakitsika, te hamotika antsika izy. Fa mila ianao mijoro amin'izany hoe za tsy maintsy mandroso miaraka amin'i Jesosy, raha izaho sy ny ankonako tsy maintsy hanompo an'i Jehovah izay, tsy maintsy tafiditra any an-danitra izay. Amen. Dia mila tsika mamadika an'izay hevitra diso izay manomboka androany hoe tsisy an'izay intsony eo amin'ny fiainana. Ny devoly dia mandresy lahatra foana izy, hampiditra antsika eo amin'ny fanapahan-kevitra diso io. Ianao no misaina hoe ianao ilay izy nefa tsy ianao io fa devoly io. Ianao mieritreritra hoe malahelo ianao, tsy tokony alahelo izany ianao. Mahery ankeza ny ao anatinao fa na mahery ny ao anatinao fa tsy fanahosa izany dia maninona ianao no lazay fa malemy. Satria izao ny devoly mampirisika anao hoe zay ianao zay. Zay no mahatonga antsika tsy hanaiky fitaovana ampiasain'ny devoly intsony manomboko izao. Fa fitaovana ampiasain'ny devoly ange tsy hoe mampirisika anao hangalatra ihany na handainge, fa mampirisika anao ho resy, mampirisika anao tsy ho eo amin'ilay toerana tokony hisy anao. Fa manomboko izao ianao tsy marina izany. Rehefa ao anatinao vokatry ny fanahy dia izao raha vao zavatra mampanota anao dia tsy ny asa atao aminao izany vokatry ny fanahy. Fa raha fa ao anatinao nefa ny vokatry ny fanahy tokony mitondra fahombiazana sy fahatsarana foana ianao, ka tsy mandratra olona, tsy mametsifetsy olona, tsy mangalangalatra, tsy mandaingandainga, tsy mangalabadino. Reny faratsiana rehetrarehetra reny tokony tsy iainany zanak'Andriamanitra raha tena miasa ao anatiny vokatry ny fanahy. Mila mahafantatra izany ianao hoe avy aiza ilay bitsika. Io bitsika io manko ny tena miteny ao anatsika io misy karazany roa izy io. Ny ray bitsika miteny anao hoe ataovy ity, dia ny ray miteny hoe aza manao an'io fa tsy mety io. Ka raha vao ilay bitsika manao zavatra ratsy no ekenao dia efa tsy avy amin'Andriamanitra izay. Io zany tsy mila hoe ndao anontaniana amin'ny mpaminany, dia ndeha ho aiza indray ianao hitady mpaminany akaiza. Fa izao testa kely fotsiny raha vao miaina amin'ny tsy sitrapon'Andriamanitra dia tsy izy zany. Tonga dia tsy izy. Misy asa tena ngeza be fa izao mila mba manao tsolotra fotsiny dia mila pitehana ny dosie an'ilay vehivavy ilay ray teo dia amin'izay za tafiditra. Entina mba avaka mihitsy satria za nge olona tena mba mpanao asa soa tsara atao am-piangonana ka mba potika ilay ray ilay vehivavy anankiray miara-miasa amiko manko izy tsy mivavaka. Dia raha mba hoe miala zany izy za tsy na mivavaka ako. Dia za mba zay dia teny aminao fa tsy avy amin'Andriamanitra izany. Tanao dia eo ianao dia ohatrany te izany ianao hiteny hoe ka tena izao nge ilay izy fa raha vao zavatra tsy avy amin'Andriamanitra dia efa tsy izy izany. Ka tsy mila anontaniana amin'ny mpaminahy izany na handrerahana amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Hoe pastera mezan'olona fotsiny ianao. Izao nge ilay izy. Ilay izy ilay hanimba n'ity zazy ity dia izao dia asa tonga dia hajanony izay programa izay. Dia misy zavatra raha vao hitanao hoe ratsy dia efa tsy izy izay fa tonga dia hajanony. Fa raha vao hitanao hoe tsara, tena misy fahendrena, tsy manimba olona, tsy maninona dia atao fa mety izay. Amen. Noho izany mila fantatritsika izay bitsika izay, mila mahafantatritsika hoe iza marina ilay mibitsika ao anatsika. Izany nge rehefa mivavaka ianao mila fantarina. Ao an-tranonao zao dia mila mahafantatra ianao hoe iza marina ary ny atao anatiko ato. Izy izany bitsika miteny amiko izany. Raha vao hitaonanao akala olona tsy avy amin'Andriamanitra zany. Raha vao mitaonanao andeha hifona ohatra, andeha hanina dia aiza mifony izany fa faible. Tsy izy izany, tsy avy amin'Andriamanitra izany. Tsy haiko na raha fa za aloha izany misy fotoana tena misy fotoana tonga saina tsy mety tany ataoko izany fa andeha hiresaka amin'ny fandemanjanako dia hiteny amin'izareo hoe tena diso atao. Fa izao
tonga dia misy feo miteny amin'izany hoe raha vao manao an'izany tonga dia andizanao ny lohanao tonga saina tapoka indray aho hoe marina ihany kosa aloha izany sao dia rehefa avy eo tsy afaka miteny tsony rehefa avy eo raha hiteny dia lasainy zareo fa zao lasainy fa nandainga indray hitanareo le izy satria izao mifanaratsy tsy ataonanao anao zavatra tsara mihitsiny au contraire nefa rehefa tena mitsotra amin'ny olona anankiray ianao tena vao maika ianao atokisana satria ozy izy ny olona hoe ary ty tena tsy samanaonao foana mihitsy fa tonga dia tsy tafandrimandry raha vao zao dia vao maika ianao atokisan'ny olona inon'ny olona satria nampiasa an'izay fanahin'Andriamanitra izay ka militsika manana n'izany fomba fijery izany hoe raha vao bitsika tsara dia ataovy fa avy amin'Andriamanitra izany ampandreseo foana ny fanahy-masina ao anatinao avy amin'Andriamanitra ilay izy dia mitondra anao any amin'ny tsara fa raha vao tsy avy amin'Andriamanitra ilay izy dia mitondra anao any amin'ny ratsy nareo fa tsy mahita fa indraindray na reny zava-tsoa nataontsika ireny raha vadiky ny devolo ratsy daholo sao mba nataoko an'ireny nefa jerengeny nataony dia indraindray na fianarany zanakora dia teneninao reraka mihitsy reto mondrokeliko reto nampianatra anareo zao nefa ny zavatra amin'izao rehefa lehibe nareo lasa tsy manaja anahy zao hitanareo tian'ilay devolo hanozona an'ilay ankizy teniteny foana dia misy fotoana misy olona mba nataonao tsoa dia jereo zao mba nataoko tamin'ireny zange karakara an'ireny tamin'ny mariazy n'ireny nga reny raha tsy tia zao mivavolombelona raha tsy nanaiky teo anga vita iny zany zao vao misy zavatra ke zao ve zavatra ataoko atao trano za mba efa nahandro henan-kisoa ritra sy inona dia zao ve ny ataonareo anahy hitanareo misy zavatra tsara ataontsika indraindray dia tsy tian'ilay devoly ahazo valim-pity amin'iny mihitsy ianao fa tiany foana ianao hiteny an'iny dia hivadika fahakalana ilay izy lasa hivadika faratsiana ilay zavatra tsara mba nataonao iny nefa ny iny zao tokony mba azahoanao seza ny an-danitra dia atsingerinao indray ilay izy avo ahitany ilay seza fa ilaiko aty tanareo ilay izay mila misaina tsara tsika miaina fa tsy hoe za velona dia velona amin'izao fotsiny dia misy fitenitsika izay moa hoe izay tiako ihany io izay mety za zao androany tena fo maraina tamin'ny fo maraina vela dia tsy satria any aminay raha vao tsy miala amin'ny enina dia tena tonga dia ana dia ianao nefa mbola miomana mbola makatindray sasany eo ianao na ohatra izany dia fo alohan'izay amin'ny enina izany ianao mbola hivavaka koa ianao mbola andigny fa tena hoe mafy hoe tena mangatsika ve hiala ao anatin'ilay botibotsy ny olona rehetrarehetra mieritra daholo dia eo ianao mahita azonao mihitsy ilay hiran'i Joseph Dafina hoe tsy zay tiako fa zay tianao tena zamy mihitsy ry Jesosy fa tsy maintsy mitsangana izany dia tsy maintsy mandeha marina fa tsisy aninona anahy eo raha tsy handeha fa na izany ary fantatrao tsara hoe tokony mandeha ianao azonareo ilay izy dia ohatrany daholo zao tsika rehetrarehetra ireo ny ainga tany an-tranontany mangatsika nefa noho ny amin'i Jesosy dia itsika ve dia sanatrira izany zavatra efa mba hoe tsika izany dia tsisy dikany hoe aneno ny trompetra dia tsy voaray hony dia raha ho avoko nefa ny Jesosy tsy hoe tadidika ianao ilay fo maraina iny tsisy hidirany iny fa nytoepotsika ihany ny jereny atsika rehefa tonga izy azonareo tsara angamba ny tiako teneniny tsika eo amin'ny fiainana dia izao fantsom-pananganana ho an'ireo akonatsika ireo dia ianao zany mila mahafantatra an'izay hoe za tena tsy maintsy mijoro ahako mety hoe ny teny dia tsy tahiano ary zareo fa zao misy olona raha izay tsy maintsy mihaino anahy Jesosy ny anarany Jesosy io raha vao miteny dia tsy maintsy mihaino izy satria izy efa niteny atsoy dia valiko ianao ozy izy amen dia any ianao zany mila mandamina ny fonao dia miantso an'i Jesosy ianao Jesosy hoentiko eto anatrehanao hoentiko eto tongotrao reto zavatra reto azavariana makarary fo reny mahatonga an'ireny tsy tiany devoly andohalika hivavaka ho an'ilay olona ianao dia izay mahatonga anazy fenonontany ao anatin'ny fonao ao amin'ny obolana toko fahaefatra ny andininy fahatelo amby roapolo dia ozy ny ten'Andriamanitra tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao ny havian'ny aina ozy hitanareo io fo io no nasain'Andriamanitra ny tandremana dia io fo io koa no nasain'Andriamanitra nomena anazy
tsy haitsika mijery an'io, tsy hainao mijery sentiment anao, tsy hainao mijery izay zavatra tokony ekenao sy rehetrarehetra fa atolory aho izy meo anahy andaminako azy ozy izy Jesosy. Amin'ny tena izy tandremo ny fonao io, aza hoentina lavitra loatra, aza hoentina lavitra fa zao hoenteo amin'ny foana isan'andro. Jesosy atolotra anao indray ny foko e, ameko anao ny foko tena hoeto Jesosy tsy zakako, tsisy olona mazaka an'izany hoe fa ray aman-dreny ka mazaka an'izany fa malivaliany zanaka izany tsy zakanao izany, fa rehefa i Jesosy no mijery an'ilay izy dia ohatra mety aminao mitsika ianao satria fantatrao fa misy fanantenana fa tsy maintsy miova ny sasany. Amen. Ohatra na nivany Jesosy anao na nivany Jesosy andreo akonanao ireo koa. Amen. Fa foana daholo izany rehetrarehetra izany rehefa tonga ny devoly mampilitra fisainana ratsy ao anatinao. Misy miteniteny foana indray aleoko maty mihitsy raha ohatran'izao, maty ao anao hoe naninona, raha ho any amin'ny tompo moa maninona fa raha sanatria tsy ho any tena tantara be. Teny aminao hoe andao tsy anaonao foana tsony, efa fantatrao izay mipaikadin'ilay ratsy, hoe ilay devoly andrava amotika ninona dia alao za hijoro. Mety ozy izy ianao hoe ka za efa niteny foana ka tsy mila miteny tsony fa mivavaka. Amen. Mety ozy izy ianao hoe za nge efa nanao an'izao hoe ny haiko sisany tsy nidorako aza dorana ny hainao fa mivavaka. Amen. Ohatr'izay ilay izy ilay fomba fiarahana amin'ny Jesosy, fa ianao indraindray ohatra ny tianao gerena daholo na ny sentiment ny ankizy na ny ny any anaty fony vadinao na ny zavatra tiano hohanina na dia bedinao foana izy vao hoe izy tena izay tianao gerena daholo dia reraka eo ianaoko. Ny ianao raha tsy avelan'i Jesosy ho gerenao fotsy izy hoe toa aty gereko azy. Zay nge dikan'ilay ameo aty fonao ozy izy ameo anaty ozy ny fonao anaka atolory amin'ny fonao. Ka io fotsika io io mila omentsika an' Jesosy io dia izy mandamina. Raha tonga mandalo ohatra ny rivotry ny alahelo, Jesosy mandamina an'iny vitany mampitony ianao. Raha tonga ny rivotry ny tsy haiko inona be dia be mandalo ao an-tranao, vitany daholo ny mikarakara anao satria anazy ilay izy. Fa rehefa anao ilay izy tsy vitanao izany io. Izay mahatonga an' Jesosy mangataka foana izy atolory amin'ny fonao isan'andro manana an'izany fomba fiteny izany. Tsika eky indraindray mieritreritra hoe mandroso foana nefa tsika efa miverin-dalana. Misy fotoana indraindray tsika miteniteny foana, indraindray tsika manino dia ridika indray miverin-dalana. Tsy hoe nandeha mivavaka ianao, hafa ny nandeha mivavaka sy miverin-dalana. Indraindray tsika mieritreritra hoe za nandeha mivavakako. Tsy mandeha mivavaka akory ny atao hoe verin-dalana, fa miverin-dalana nalainy indray ilay fony izay efa natolony an' Jesosy dia nalainy indray dia entiny amin'izay tiany hanaovana azy. Rehefa nandray an' Jesosy tsika dia ohatran'izao mivavaka ataontsika raisiko ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako, atolotro anao ny foko momba rehetra. Dia nefa rehefa avy eo an'iny ihany dia alainao indray ilay izy, donc zany efa verin-dalana ianao, efa tsy any. Azadino tantaran'i Petera. Petera nandahan'i Jesosy intelo, tsy fantatro io ozy izy. Dia avy eo Jesosy niteny hoe efa nalanin'i Jesosy tao anatin'ny mpianatra tsony Petera. Fa zao raha tsy miverina intelo moty hiava ianao. Intelo izay vao tafaverina. Ka aza variantsika, aza manaiky variana varivariana ny devoly, za mpiantory teny be, tsara be izany, mety mitovy ihany tsika. Fa zao tandremo sao dia efa miverin-dalana ianao. Verena isan'andro. Zay mahatonga Baiboly miteny avozy isaky ninona ozy izy isa maraina ny fanoloran-tenanao, donc zany mialohan'ny hitsangananao mba mivavaka. Fa ratsy ny atolory ny tenanao. Amen. Atolory ny fonao. Hafa mihitsy izany olona avy nanolotra ny fonan'i Jesosy maraina izany. Tandremo ny fonao ozy mihoatra noho izay tokony ho tandremana, avy eo ny havian'ny aina. Mila raisinao izany fiadiana izany. Ao amin'ny Efesianina nge zareo tsara Efesianina 4:1-9 ny tenandrimana. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hifahatra amin'ny fanongolen'ny devoly. Tanao ny devoly manangoly ianao foana isan'andro, fa ianao mila mitafy an'ilay tenin'Andriamanitra. Fiadiana avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Romanina 10:17 doza izy, koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy, tenin'Andriamanitra. Mila miaina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, mila feno tenin'Andriamanitra ianao,
idirinao anatinao mba tsy hanaonao foana. Lasa manana finoana ianao, lasa hampinga finoana satria mino feno tenin'Andriamanitra, mampiasa ny tenin'Andriamanitra. Izy ireo olona atao hoe mino, le olona atao hoe mino ane tsy hoe mino e, tsy zany. Fa ny olona mino dia mampiasa ny tenin'Andriamanitra. Raha ho avy aho ozy Jesosy ahita finoana ny aminareo ve? Inona finoana tsy misy manko ny olona minomino amin'izao fotsiny hoe izay tsy maintsy miakatra ho aiza. Fa ny atao hoe mino dia izao misy tenin'Andriamanitra fantatrao dia iainanao ilay izy. Satria inonao. Raha miteny izao ny tenin'Andriamanitra ianareo vehivavy manaiky ny vatanareo fa manino ianao tsy mety manaiky satria tsy inonao ilay izy. Fa amin'ny fotoana inonao an'izay hoe tena izay marina ilay izy dia ataonao ilay izy. Nareo lehilahy tia hava ny vatanareo. Aza sosotra. Misy fotoana aloha mahasosotra izay vehivavy fa izay ny tenin'Andriamanitra ka ireto. Aza sosotra, aza mora sosotra ianao. Tiavo. Fa raha tena inonao izay teny izay, raha tena olona mino ianao dia manatanteraka an'izay. Betabenga ny olona mieritreritra izy hanao an'ity nefa ny sitrapon'Andriamanitra aza tsy ataony akory. Militsika mandinika tsara an'izany hoe Jesosy atraizatraiza marina moa zao izany refiny izany fiarahako aminao izany. Ny tenin'Andriamanitra io mantsy manindrona io. Naninona koa ary izy io tsy natao hoe ny tenin'Andriamanitra dia tahaka amin'ny figo mampatory. Fa ozy izy hoe manindrona io ozy izy. Ohatran'ny sabatra roa lela. Tena marary izy io. Indrindra rehefa le asaina manao izay tsy tiantsika intsika. Izay dia heninao mihitsy ny arariny. Rehefa ozy izy ianao hoe za teanao an'izao nefa ny sitrapon'Andriamanitra tsy manome an'izay dia renao mihitsy hoe tena tsy mety kosa izany. Azonareo ilay izy. Dia militsika manana an'ilay ampinga efa nivakiantsika teo. Misy aina ao amin'io tenin'Andriamanitra io dia mitondra fahasalamana. Averiko foana hoe rehefa mivavaka ho an'ny marary ohatra izao ny mpanompon'Andriamanitra. Vavaka izy hoe mivavaka ho an'ny marary dia tsy hoe mitondra boaty tany an-tanany izy dia nisy fanasitranana na hoe mitondra dokotera-mpandidy izy teo an'eo dia nalana ilay fivitosana fa teniny alefany dia miala ilay izy. Tsy haiko hoe azonao hoe ny herin'izany teny izany. Fa tsika indraindray tsy miraharaha ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tenin'Andriamanitra ange mitondra hery manova amin'ny fiainantsika. Hampahery ny osy izy. Hampatanjaka amin'ny malemy ny tenin'Andriamanitra. Fa itsika indraindray tsy miraharaha ny tenin'Andriamanitra fa baden'ny problema ve? Dia lasa mivavaka ihany anefa. Fa tsy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha tokantrano sambatra izao dia vehivavy manaiky sy lehilahy ity izay fotsiny dia vita. Dia nefany sarotra be amintsika manaiky an'izay. Raha zanaka ahendry ny zanakitsika izao dia mangintsika dia mivavaka ho an'izy ireo izay fotsiny dia vita. Dia miravina daholo ny zavatra rehetrarehetra. Janona ny ozina, janona ny teniteny foana dia tsy nitohitsony ilay adalan'ilay ankizy. Dia tapitra ilay izy. Fa raha tsy efa nandalo fizany toetra nandritra 8 taona tany ho ahy. Any vao tonga saina hoe tena nila nangina raha mamany. Tena le fahanginana kay ny ilaina. Nefa tena efa ela ngena afantarana zavatra izany. Fa efa avy niketrika efa tsy hita intsony izay natao. Izay amin'izay vao verina ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Hitanareo ilay izy satria nahoana ny devolo manodikodina ny lohanao ataonao ohatran'izao dia tsy mety tafaverinao amin'ilay tenin'Andriamanitra mihitsy ianao. Fa raha androany dia androany. Ianao ny anaiky hoe Jesosy manomboko izao anaiky aho hoentin'ny teninao. Anaiky aho hoentinao. Rehefa feno tenin'Andriamanitra ke ny olona dia tsy mandaiky. Rehefa feno tenin'Andriamanitra ny olona nge dia tsy manoty. Fa miaina mpifaliana mba handramo ange izany. Miaina tsy hananan'olona alahelo, miaina tsy ianao indraindray tonga ao trano any anaty kilotinao sisa ny telefoninao fa sao dia misy message imprévu tonga tapaka. Tsy miadana angenao eny an-dalana indraindray miafina ohatran'ireny olona voanininy ireny fa sao dia tazan'ny olona satria nanao ratsy ene. Fa misy ny olona mandeha eny an-dalana mipopotra mihitsy. Kaka
tsisy nyzaniza tahorany satria miaina hitanao zany fiadanana miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra telefona io tsisy kody tsisy ninina efa teneniko foana vady amin'izany hoe 00 io a petsaka eo dia tsisy fanenao kody tsy fantatra ary tena sarotra tsy hay satria sode fa maninona misy zavatra tsy normalao le izany tsotra be toy vakina fotsiny ianao ihany ny mampahory ny tenanao amin'ny alina raha misy telefona maneno mesazy sao dia tetra ny olona iny za mesazy tonga izany satria misy tsy mety ao misy tsy milamina ao atiteny amintsika hoe aza mampahory tena raha olona andao hanova fiainana andao vaina ilay style de vie amin'izay andao hijoro amin'izay hoe zange olon'Andriamanitra fa tsy olon'ny devoly za tena afaka miaina malalaka miresaka rehefa misy zavatra tedaviko hoe afaka azoko ve ty ka rehefa tsy azoko a dia mifalia rehefa azoko dia mifalia koa amen aza manasary-javatra aza manasa maika any ianao nininina izany fa hoeto milamina daholo ny zavatra rehetrarehetra ao amin'ny obolana toko 4:2 le ten'Andriamanitra ny teneniko anao teo hoe aina ho an'ny mahazoazo ozy izy a ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ny tenin'Andriamanitra tanao misy aina izany ao anaty tenin'Andriamanitra raha marary ianao hitondra fanasitranana ao anao ny tenin'Andriamanitra raha manana olana ianao hitondra fanafahana ao anao ny tenin'Andriamanitra fa ny mahatonga an'ilay izy tsy misy fiantraikany ao aminao satria tsy iainanao ilay izy fa rehefa iainanao ilay izy dia mitondra fiainana ao anao minao fa azontsika angamba ny tiany tenin'Andriamanitra tenenina minao fa nandray zavatra tsika androany manasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra tsika hiakatra ety aloha ety a dia hitsangantsika sady hitehaka ho an'ny tenin'Andriamanitra Alleluia. Mahazo toerantsika natateraka ny fanatitra zavatra zay nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia marina tokoa hoe tena manokatra masom-panahy ny devoly manokatra masom-panahy ny devoly tandremo fa io fanahinao io zany raha vao averanao perméable dia miditra zay te hiditra ao raha vao varimbarina ianao dia miditra zay te hiditra fa Andriamanitra manokatra masom-panahy ahita fahatsarana rehefa mijery olona zany ianao zao raha za zao mijery eto a misy mitsikitsiky a misy miketrona misy tsy taitra mihitsy dia tsy hoe zao zao ny hoandohany io ao anivon'ny tokantrano exercice be zany fa tsy mora tena tsy mora tompoko miatra an'izany ary matoa mama mitsangana eto dia tena efa azo zavikely izy alleloia dia hitany tsara mihitsy zany le izy hoe ohatra zao olona tsy niainana le izy tsy afaka niteny hoe moramora io e fa tsy moramora le izy tsy moramora le izy fa rehefa miaraka amin'i Jesosy dia mety alleloia fieritreretana madio rehefa madio ny fieritreretantsika dia na amin'ny fitenenantsika raha madio azy na zatra tenentsika raha tsodrano madio azy atsika mijerevany Jesosy mijerevany Jesosy alohan'ny hiatrehana zavatra rehetrarehetra io zany zavatra matetika mitranga rehefa miresaka amin'ny mpivady ohatra na miresaka amin'ny mpianaka dia misy an'izay hoe ny marina kosa tsy maintsy teneniko e misy efa mahatsapa an'izany tsika hoe le marina tsy maintsy tenenina fa manjary tsy fantany anie le izy e nefa ny tena marina efa fantany le izy fa tiana ho averina sy hamafisina dia lasa tsy miteraka fiadanana le izy fa le marina tsy maintsy tenenina lasa miteraka korotana rehefa avy eo ka zao mihitsy ny marina dia ahoana arany dia avela amin'izao ve tsy tenenina ve ny marina fa za raha miteny hoe toute vérité n'est pas bonne à dire fa le izy tsy hoe le fahamarinan'Andriamanitra ambara fa voalohany indrindra mivavaka tsika zay le resan'ny mpanompon'Andriamanitra teo eto ambavaka le zanaka raha ohatra ka iny manahirana le verina fa vinanto io moa efa tenenina foana raha vao tonga ao amin'ny tokantrano kristianina tsisy vinanto zanaka ntsony fa tonga dia zanaka daholo ohatrany hoe moramora le izy tenenina ohatrany tsika mantsy miatrika kely indraindray fa
misaotra ny tompo fa mandresy foana alleloia. Raha mahatsiaro maharatra ianao zay nytenen'ny mpanompin'Andriamanitra teo, dia aza mandeha ny lalana misy kitotony dia mampianjery ny mamparatra ny fony tian'Andriamanitra tenenina. Aza vela ho mora maratra ny fonao. Les susceptibilités ny devoly dia tadidio fa mampirisika anao ho susceptible foana hoe zao ry anina ny marina, dia ianao ve dia ataony olo ohatr' zao, dia iny koa ianao fa tena samy misorandren'ny menaka mba hafantara aloha menakinina le izy. Ianao ve menakombo sa menakinina sa menaka vidange, tsy fantatrao zany zao na nisorandreninao anao. Dia dikan'izay mangina atsika le izy tandremo io susceptibilité io. Za raha vao zao ny tenenina dia za tsy tatiko mihitsy, fa nambara mpanompon'Andriamanitra betabe teo fa za manamafy fotsiny. Tandremo ny fo, ala anaka atolory any fonao. Zay izy pasteur Jao zay, ianao menao olo-kafa ny fonaoko, zay ny problème. Dia ozy izy tsara hoe alay voany, atsofi telefônina ozy izy, zay le raha misy madadidinareo atsofi telefônina. Tsy voatery makany ianao maka le fonao fa atsofi telefônina dia alaiko any aminao amin'izay mifoko, fa ianao tsy afaka ny andratra azany mihitsy. Ameo an' Jesosy ny fonao. Amen. Ameo an' Jesosy ny fonao fa aza alefalefa mandehandeha any. Fa le fony na dia ataontsika hoe na dia 10 ans raha nitady andeha hivoaka ny trano le fo e. Zany hoe ho an'ny zanakao zany. Possible io fony io. Mandehandeha any ivelany any. Ampianary fotsiny izy ampahafantary izy hoe ny fo zanako dia zao meo an' Jesosy ny fonao. Fa zao ny tombontsoa azo amin'izany. Dia ianao koa zany manome fitiavana ho an'ny zanako. Fa ina mahatonga ny zanaka le mandefa fo hafa, satria rehefa alefany any aminao ny fony dia ianao tsy mandray. Fa ny ianao nitady hampianatra foana, zao ny fiainana zao tandremo, zay efa niaina lahela be talohanareo zay ainay io. Ainao marina le izy e. Aza omena hafa ny fo, aza tairina amin'ny zava-misy ny fo. Aza maka inona ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra, aza maka lagy, maka fiainana. Fa inakay misy inakay ao amin'le lagy. Misy zavatra mahafinaritra avy ao amin'le lagy. Misy mpivarotra lagy be da be aloha voavoaka eto ianao dia afaka mividy lagy ianao. Mora kely ny lagy fa aza mividy an'ireny. Maka fiainana ao amin'ny tompo. Alleloia. Tena hafa mihitsy rehefa manana ny fanamasintsika. Alohan'ny reagira amin'ny zavatra anankiray dia mandiny tena aloha. Satria araka ny resahan'ny mpanompon'Andriamanitra tao, le zavatra teneninao amin'ny zanakao, le zavatra teneninao amin'ny vadinao, ianao mihitsy ny tena mpanao an'le izy. Dia nefa ianao miseho azo masina be, nareo aza manao an'izao nefa ianao raha nanao. Izay nafafinareo no jinjainana. Otsika hitsangana hisaotra ny tompony amin'izany teny nampitondray ny mpanompony, tena hoe teny mampatsiahy atsika ny fahamarinana dia Jesosy. Ary vavaka tsikiray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay. Mankasitraka tompo ary fonanay fa matetika zay tsy mahatsapa hoe maloto ny fonay, ary nandray zay tsy mahatsapako hoe maloto ny zavatra voaka amin'ny vavanay. Lasa mamono olona zay Andriamanitra, lasa miteny ratsy olona zay matetika. Ndraindray zay nefa tsy tonga saina ao anatin'izany. Ampio zay Andriamanitra ao anatin'izany sokafo ny masom-panahinay izay avy aminao, mba hahafantaranay tokoa hoe zao ny zavatra tokony ho ambara, tokony ho tenenina. Zao ny solotenan'i Jesosy eto amin'ity tany ity. Zao ny atao hoe miray amin'i Jesosy, mitovy fisainana aminy, mitovy fieritreritra aminy. Dia misaotra tompony amin'ny fampahafantaranao anay hoe andro andray zay dia tokony mila miova voalohany indrindra miainga ao amin'ny tokantrano. Miainga ao amin'ny tokantrano zay araka nambarana hoe maso ny jiro ny tena. Aoka masonay tsy ho ratsy fijery ny amin'ny manodidina anay, tsy ho ratsy fijery amin'ny zanakay, tsy ho ratsy fijery amin'ny vady sy amin'ny ray aman-dreny. Aok'izay anana ilay fijerinao Andriamanitra.
zany ny ilainay isan'andro san'andro. Ny fonay tsy mora taitra n'izao tontolo izao. Vaoka izay isa maraina araka ny efa nambara teo, hanavao ny fanoloran-tenanay hoe ty andro ty Andriamanitra dia anao, fa indrindrandrindra ty fonay ty Andriamanitra dia anao vao maraina ny andro. Aza vela isy andrombaka izay ampilatananao. Ampio ny tsirairay satria indraindray raha manofo no andraisana an'izany, sarotra be zany. Fa rehefa mandeha araka amin'ny fanahy zay dia mety ny zavatra rehetra miaraka aminao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ray sotosotrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Hitahy anao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hanome anao ny fiadanana. Mandehana fa tokantrano madio fieritreretana ianao. Mandehana fa mifonao dia an'Andriamanitra mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra no mahato izao. Fa fahasoavan'Andriamanitra no mahato izao.